Amin'izao andro alatsinainy voalohany volana jona izao dia amin'ny teny fankahirizana tanteraka no irariany soa sy fahombiazana ho an'ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana BPC manirana ny nosy tsy ankanavaka izany. Hilaza vaovao moa isika ato fa mialohany izarantsika zay vaovao zay dia abonné aloha ny chaîne antsika ary azadino ny manisy like ny video indrindra mametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany zavatra izany mialohany hidirantsika amin'ny tena resaka izay ho resantsika. Ny hanombohantsika azy angamba dia araka ny teny zay nataony Selony hoe vita kosa angamba izay ny resaka miligrama sy hena fahefany aho izy. Ny antony iresantsika izany moa dia anisan'ny tena sary niavaka sy nafinaritra ity sary ny olona roa izay mpifaninana nalaza indrindra teo amin'ny fifidianana ho solombavambahoaka tany Faratsiho. Anisan'ny sary izay tena nafinaritra moa ity sary ity ary sary izay mendrika alentahaka satria iny fifaninanana iny dia tsy tokony atao ampo fa ny tombotsoam-pirenena sy ny fitiavan-tanin-drazana no tena tokony himasona eto amin'ny tanitsika. Ity sary hitantsika ity moa dia sary izay niarahany mily sy lalatina Hariety Rakotondrazafy ny omaly alahady. Niarahany ombimbavaka tao Faratsimo i député mily sy lalatina Hariety ka izy ity hitantsika ity. Vita kosa angamba izay niresaka miligrama sy hena fahefany raha araka izay fanambarany Selo raha vantany vao nahita ity sary ity. I Hariety raha teo moa nilaza tao anatin'ny compte-ny hoe notanterahana androany alahady 3 jona 2024 ny fitokanana gradin sehatra maître sekoly FJKM ambony mitazana Faratsiho araka ny fanambarana izay nataony lalatina Hariety. Araka izany dia nanatrika ny fotoana ny solombavambahoaka aty Faratsiho. Nafinaritra fa niaraka nitokana taminay ny toerana izy raha araka ny fanambarana hatrany. Mba nahita hoe tahaka izao izany miasa ho an'ny vahoaka ny Faratsiho izany satria ny soa fianatry. Mbola marobe raha teo ny zavabitanay aty Faratsiho ity mila tokanana ka ny antenaina dia mba ho afaka hanatona hatrany izy amin'ny mahasolombavambahoaka azy. Ny hampivarana ity distrika ity no tanjona araka izay fanambarana nataony hatrany raha nilaza ny mikasika an'ity solombavambahoaka vaovao any Faratsiho ity ilay mpifaninana taminy teo amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Mankasitraka ny bureau foibeny FJKM ny sinodaparitany andrefana Atsimon'Ankaratra miaradia ny mpitandrina Andriamihaja Mahaleo Mivady sy ny fianakaviany. Ireo filoha sinodaly mandidina rehetra tonga tao ny komity mpanomana ary ny tompon'andraikitra rehetra tamin'ny fikarakarana izany moa dia teny fisaorana sy fankasitrahana izay nataony Ramatoa Lalatina. Rehefa zay ary ny mikasika any miligrama sy hena fahefany ndeha ary isika hiditra amin'ny resaka hafa indray. Tsara ihany moa ny mampahafantatra fa nisy lehilahy iray nisandoka ho miaramila no nitangorona ny olona sy niteraka savorivory tany Andorany Fotsy ny sabotsy 7 jona 2024. Polisy iray miasa ao Tanjombato handeha hamonjy fiasana no nahita ny zavanitranga ka nitondra azy avy hatrany tany amin'ny bureau gendarme Andoharany Fotsy. Rehefa no hamarinina dia fantatra fa sady tsy tafika no tsy zandary ary mbola nahatratrarana finosana rongony koa tany aminy. Zany moa ny zavanitranga tany Andoharany Fotsy ny sabotsy 7 jona 2024 ka dia ampahafantarinay ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity mba tsy ho toy ny tompotrano mihono fa haharaka ny zavamisy sy ny zavatra mandalo eto a Madagasikara enina any ivelany aza dia ampahafantarinay ianareo foana raha toaka ilaina izany zavatra izany. Ny manaraka izay olazaintsika ihany koa dia resaka hafa indray ity resaka ho resantsika ity tsy inona moa izany fa ny hoe taoriany voka-pifidianana ofisialy navoaka ny HCC dia efa samy mihetsiketsiky mivory etseroa ny amin'ny fananganana ny bureau mahakitra ny intermeram-pirenena ireo vovonana politika sy ireo solombavambahoaka tsy miankina maro anisa tamin'ny iny fifidianana iny. Raha ny feo mandeha ankehitriny dia mety ho kandidam-panina filohany intermeram-pirenena vaovao i député Milavonjy Andriasy Philobert. Izany moa vaovao izay naparitaka ny Ferinaselo hatrany tao anatin'ny pejiny ka nanao fitsapakevitra ho an'ireo mpanaradia azy ny tenany hoe ahoana ny fahatanareo azy raha izy no lasa panina. Raha ireo olona be dia be izay mpanaradia any Ferina tao anatin'ny pejiny namaly anio fanontaniana izay nataony Ferinaselo io dia tsy misy nankasitraka an'ity député Milavonjy Andriasy Philobert ity ho lasa panina izany ireo mpanaradia Selo satria mba ilaina olona mahay sy olona nianatra ny olona atao filohany intermeram-pirenena hoy ireo izay maneho ny hevitra nanolonany io fanontaniana izay napetraka Ingia Selo io. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika an'izay ary tsy ho fakifaky antsika na ho tsekerentsika izany zavatra izany fa ndeha isika hilaza ny zavatra
zavatra hafa izay tokony ho lazaina indray ary hilaza ny zavatra hafa izay tokony hampahafantarina ihany koa. Nanolonany iny hiram-pirenena izay niteraka resabe tamin'ny 4 Jona 2024 iny dia nialatsiny nohony ilay tsy fahatomombanana nandritra ny firedina ny hiram-pirenena teny Mahamasina tamin'ny 4 Jona ny tompon'andraikitra ny fanamafisam-peo. Toy izao moa ny fialantsiny izay nataony. Izahay sonorisation Kiki tompon'andraikitra sy mpitantana ny fanamafisam-peo sonorisation Kiki izay nikirakira ny fanamafisam-peo nandritra ny lanonana ofisialy faha 14 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny 4 Jona lasa teo moa izany dia maneho ny fialantsiny amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo noho ny tsy fahatomombanana ara-teknika nitranga nandritra ny firedina ny hiram-pirenena. Noho izany dia mialatsiny re tompoko ary manatitra ny fialantsiny amin'ny vahoaka malagasy. Izany moa ny fialantsiny izay nataony sonorisation Kiki nanolonany iny tsy fahatomombanana iny satria tena niteraka resabe tokoa iny resaka hiram-pirenena iny. Be dia be ny olona nitsikera, be dia be koa ny olona nanome tsiny ka niteny hoe tsonotsonoavina ilay hiram-pirenena nefa tena fiandrianam-pirenena mihitsy io ka tsy tokony atao sangisangy. Tokony nisy fiomanana mialohany iny zavatra iny fa tsy hoe spectacle tsotra zao izy ty hoy ireo izay nitsikera mafy ka ity hitantsika fialantsiny ity nialatsiny ny amin'ny vahoaka malagasy izy noho ny tsy fahatomombanana ary raha ny tena sitrapony ane tsy toy iny zavatra izay atao fa ndesiny tsy fahatomombanana izay ka io ny fialantsiny mandeha amintsika vahoaka malagasy. Ny hamaranantsika azy angamba dia ireto sary ireto. Ireto sary ireto dia anisan'ny sary fanehoana izay navoaka ny fanirisoa Ernaivo ny mikasika ny faha 14 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Koa dia ampahafantarina isika rehetra ireto sary ireto satria anisan'ny sary izay tena nahafinaritra ary raha vantany vao namoaka an'ity moa ifanirisoa Ernaivo dia tsapa fa mbola miredareda ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Ny farany indrindra nefa tsy latsa-danja dia any Amandritsara misy ny antsona hoe misy Salovana. Izy no nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana voalohany ary hitantsika amin'ity sary ity izany olona nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana voalohany izany fa kosa hifanintsana amin'ny fifaninanana koa izy rehetra amin'ny manasadalana hataony 7 Jolay 2024. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa mipetraka ary ahafahany tsirairay miakatra amin'ny dingana ny famaranana ny naoty efa azony tsirairay teto tamin'ity fifaninanana ity. Koa dia ampahafantarina atsika kely izany zavatra izany satria anisany tena mampiavaka any amin'iny faritra Amandritsara iny moa ny resaka antsotry ary misy raha teo ny festival antsotry. Koa dia ampahafantarina ianareo izay zavatra izay. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo na vitany hen ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony lavany resaka metra beloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsao tsao veloma.